Lahy sy tovovavy. Voalohany teny dia ny fisaorana n'Andriamanitra no ny fanomezana antsika nyty andro alohan'ny ity nahafahantsika nananateraka an'izao fanaovan-tsony ny fanaraham-piarah-miasa eo amin'ny ministera amin'ijony sy ny toe-karena manga sy iry zareo avy ao amin'ny samifinina zany. Raha tsy aivina dia itsika zany dia efa niroso ao anatin' zany lalan'ny fangaraharaana, lalan'ny ady amin'ny kolokolo zany. Ka raha tadiditsika misy volana vitsivitsy lasa zay no niditra tao anatin'ny fitiaitsika zay ataontsika hoe fikambanana iraisam-pirenena ny ametraka an'izany fangaraharana eo amin'ny resaka jomo zany manirana an'izao tontolo zao. Herinandro vitsivitsy latsa ihany koa dia nataontsika teto ny fanaraha-tsony, ny fanaraha-piarah-miasa azafady indrindra fanaovan-tsony an'izay fanaraha-piarah-miasa zay eo amin'ny ministeran'ny jony sy ny toe-karena manga sy ny bianco. Ny antony dia ny ahafahantsika zany mametraka mandrakariva izay mangarahara zay sy ametrahana n'ireo dispositif rehetrarehetra ahafahantsika miady amin'izay kolokolo izay zany amin'ity sehatry ny jony ity sy ny toe-karena manga ty eto Madagasikara. Ny vina izay napetraky nyty ministeran'ny jony sy ny toe-karena manga ty dia ny ametraka an'ity sehatra ty ho lasa ho isan'ireo akitro ifaharan'ny fampiroboroboana ny ara toe-karena eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fametrahana an'izany fifampitondrana tsara tantana zany sy ny fampiroboroboana n'ilay toe-karena manga mazava ho azy. Ny antony dia raha nanendry ny tenako Andriamatoa filoham-pirenena dia zavatra anankiroa zavatra tena hoe lehibe izay nankininy amiko zany. Ny voalohany dia ilay redressement ty secteur ty na koa hoe ny fanitsina n'ilay secteur zany. Ny faharoa dia ilay assainissement na koa hoe le fanadiovana an'ity secteur ty. Tafiditra indrindra amin'izay toromarika nomen'Andriamatoa filoham-pirenena zay zany izao zavatra ataontsika izao dia ilay fanadiovana an'ity sehatra izay misy antsika ty zany. Ny ady amin'ity kolokolo ty ihany koa dia tafiditra ao anatin'ilay velirano 7 izay napetraka Andriamatoa filoham-pirenena zay tsy ho lava teny fa dia mamerina ny fisaorana ho antsika rehetrarehetra izay tonga miatrika an'izao fifanaovan-tsony izao indrindra ho anao Andriamatoa tale generaliny samifinina sy ireo ampiara-miasa aminao rehetrarehetra izay tonga azafady indrindra samifinina dia tele generaliny samifinina sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra miaraka aminao amin'izao fahatongavanareo eto zao dia engany zao zavatra zao tsy ho fanomboana fotsiny fa mba hitohy mandrakariva zany ary hitohy foana hatrany na dia misy zany ny fandimbiasana izay misy izay na maha-olombelona tsy misy olombelona hoe mipetraka fotsiny hoe mipetraka mandramaty amin'ny toerana anankiray fa misy foana izay fandimbiasana zay zany mba hitohizan'izay foana zany hatrany mba ahafaha atrezany limitinay taminy fa rehefa lasa ministra izy dia faly satria nahoana kay lasa za erola no tonona ndraikitra ambony tsy misy olona ho antonona intsony zany dia niteny hoe Andriamatoa ministra raha vao mahalalaka ianao vita ny passation tafapetraka andrehetrarehetra atsoy dia natsony ato amin'izay dia tonga taty dia tonga dia izay no resaka voalohany ndao hiaraka amin'izay fa zao ny fotoana tafarainy tia sinomanina olona samy vonona no fampiresaka teto ary mahafaly anao maheno hoe ny ministera ray manontolo ity zavatra ity fa tsy ianao irery samifinina ko ohatran'izay ny ady malemy tsika raha mandeha irery mifameno tsy inona le asa fa rehefa miaraka tsika mahita vokatra na tsy ho vokatra lehibe ary fa mahazo tsika aseho kosa amin'ny taranaka mapara hoe zao ny zavatra niova rehefa teo amin'ny fitantanana izany. Raha fitianiko fohifohiny anatin'io fiarah-miasa io fifanankalozam-baovao échange d'information na échange de renseignement fifanankalozana traikefa fiarahana manao fanadiadiana mety misy fandikan-dalana anankiray aty zay hitohy ho lasa famotsim-bola ohatra na araky le teneniko teo hoe vola maloto ho ampiasaina ato anatin'ity sehatra aty dia miaraka zany manao n'io zavatra io dia ohatrohatran'izay dia manampy ihany koa ny ministère satria misy fenitra tokony arahana amin'ny fisorohana ny idikidiran'ny famotsim-bola aty amin'le sehatra dia ohatrohatran'izany anatin'ny fifanaraha-piarah-miasa
dia maneho ny fahavononana sy ny fahasahinana samifina zany iroso ary ifanometanana amin'ny ministera anatratrarana an'ilay tanjona milazaina teo dia hoe fanitsiana sy fanadiovana ny seza fitrandrana ny arenan-dranomasina io dia zay ngamba manao miananako ny teniko mianaran'ny samifina ray manontolo dia vonona izahay na inona na iny antsony ministera anay dia alao ny samifina misaotra tompoko lamy misaotra tompoko fa